Eo amin'ny sehatry ny finoana indray kosa mankalaza ny fahadimapolo taonany ny antoko-pihira ama etsy amin'ny katedraly Analakely amin'izao fotoan'izao manomboka rahampitso kosa ny ivo ny fankalazana izay ataon'izy ireo. 10 taona izay no nijoroan'ny antoko-pihira ama ny isa 20 ireo filontarika nandritra izay fotoana izay ary mandidina ny 9 teo kosa ireo mpitendry ny fanjim-pitoerana. Mahatratra 10 sy 300 ireo mpikambana ao anatin'ny antoko-pihira amin'izao fotoana izao. Efa nanomboka tamin'ny volana martsa ny fankalazana ary tsy farana raha tsy amin'ny volana desambra 2024. Ny volana oktobra kosa no voatsikajy ho ivo ny fankalazana izy ireo. Maro noho izany ireo hetsika izay ho tanterahana amin'ity volana ity. Zao vanim-potoana misy antsika zao zany dia efa le antsoina amin'ny teny hoe fankalazana. Fa raha somary ampatsahivina dia ny teny faneva ny fankalazana ny antoko-pihira ama ny jobily dia izay voalaza ao amin'ny salamo fa 5 manao hoe ary ny lelako ilaza ny fahamarinanao ny fiderananao mataoko mandratanteraka. Andratanteraka zany izay ka dia ny izay voalaza ao amin'ny levitikosy toko 5 andininy fasivoka hatramin'ny 7 mikasika manokana ny antsoina hoe taonjobily. Izay zany no tanterahana hoe zana tanterahana ankehitriny. Ka voalohany indrindra ao anatin'ny antsoina hoe jobily zany raha ny soratra masina no jerena dia taokifaliana. Taona andraisan'ny rehetra anjara ahitana taratra ny fihavanana sy ny firaisana eo anivon'ny fikambanana. Ao anatin'ny ihany koa nefa ny tarafana ny fahamasinana sy ny fitsarana rehefa manao zavatra. Kanefa dia hita taratra ao anatin'izay foana ny antsoina hoe firaisana eo anivon'ny fikambanana. Ka amin'ny voalohany indrindra dia ny alahady faha-4 ny volana oktobra. Amin'ny fotoana izay no atsiaro ireo izay mpanorona ny ama. Dia tena milaza amintsika eto ankehitriny fa sady isaoran'Andriamanitra rahateo ihany koa fa ny anankiroa tamindreo izay nanorona ny ama dia mbola velona any. Dia tsy iza moa zany fa Andriamatoa Bruno Ravaruela sy Andriamatoa Randry Roger. Etrany koa dia manao antso an'ireo rehetra izay nandalo tao anatin'ny antoko-pihira izy ireo nandritra izay 10 taona izay.